ny zavatra anankiray tena hoe tsara fantatsika ihany koa zasy ianao ampianoanty ny fiangonana dia nomeny Jesosy fahefana. Autorité, ny autorité zany tiana resahana amintsika ny fiangonana, ny autorité ny fiangonana. Zay zavatra tiana apetraka amintsika anao hoe ny autorité ny fiangonana. Nakaiza ny autorité ny fiangonana? Mbola misy autorité ve ny fiangonana? Fiangonana resahantsika eto dia zasy ianao, dia olona naray an'i Jesosy, dia olona manana an'i Jesosy, dia olona hoe converti, dia olona hoe nanomtena ao an'i Jesosy. Fantatiny fa ianao nomeny Jesosy autorité. Aiza zay autorité zay miasa ve? Ampiasainao ve zay autorité zay? Fa hoy voasoratra ao amin'ny Romana hoe noho ianareo ny tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Tsisy autorité ntsony ny mpino. Tsisy autorité hoe fahefana. Nomeny Jesosy fahefana ny fiangonana. Sao dia tsy fantatsika izany. Nomeny Jesosy fahefana ny fiangonana. Nomeny Jesosy autorité ny fiangonana. Alohan'ny alana teto tany. Mba conscienty an'izany ve fiangonana? Misaina zany ve fiangonana? Maninona mbola andeha fahotana? Maninona mbola matahotra fanaratsy? Maninona mbola saritahotra? Maninona mbola kalosy? Maninona mbola meratra? Satria nao tsy ao le autorité. Tsisy autorité. Satria mahatonga le tsisy autorité koa mety tsy mahalala hoe nomena autorité. Fa ny fiangonana dia nomeny Jesosy autorité. Bakio aloha ny Genesis toko voalohany andiny faina amby roapolo. Aiza moa miresaka le baiky? Azafady fotsy. Genesis toko voalohany andiny fa enina amby roapolo. Genesis toko voalohany andiny fa enina amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka. Amin'ny hazavava ao ranomasina. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Andriamanitra rehefa niteny namorona dia teny izy dia ary zany. Fa rehefa morona ny olona izy dia dao tsika namboatra olona takatsika. Dia namboariny tahaka ny endrika Andriamanitra. Ary rehefa noforomy tahaka ny endrika Andriamanitra izy dia ozy izy hoe anino? Anjaka. Aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanina sy ny biby sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mivisaka amin'ny tany. Zay ny tavon'Andriamanitra tamin'ny olona. Zay ny vinan'Andriamanitra, zay ny fijerin'Andriamanitra hoe amorona an'ireto olombeko ato raha hovoroniko reto olombeko. Atao hoe rehefa mitady. Zay ny programan'Andriamanitra. Hovoroniko reto olombeko ho mitaraina alahelo. Hovoroniko reto olombeko ho resy. Tsy zay namboronan'Andriamanitra ny olona. Fa noforonan'Andriamanitra ny olona mba anjaka. Zay ny fiaingan'ny fahariana hoe noforonina izy mba anjaka. Idominina zany. Rehefa miresaka hoe dominina dia manjaka manana fahefana. Fahitantsika moa tantara fa lavo avy eo. Dia rehefa lavo avy eo dia tsy nanana izay fahefana zay tsy afaka nanjaka intsony satria idiran'ilay ratsy ny fiainana. Zavatra tia lazarena antsika dia izao. Ny tontolo misy atsika eto an-tanitsika. Avy eo misy io lanitra voalohany io, dia eo misy lanitra faharoa, dia eo misy lanitra fahatelo. Andriamanitra mitoetra any amin'ny lanitra fahatelo. Ahoana sy Paoly? Zaho izy dia nentina
Akaiza? Lahatapapire? Korintianina faharoa. Mahalala olona ray ao izy izay nentina okafiko izy zay faharoa folo saotsy mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho tokony 4 taona lasa zay na atao amin'ny teny na tsy tao amin'ny teny tsy fantatro Andriamanitra no mahalala ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo ary mahalala ilay olona anankiray aho na atao amin'ny teny na tsy tao amin'ny teny tsy fantatro Andriamanitra no mahalala fa nakarina ho any paradisy izy ka natray teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'olona izy atanatohatra ao amin'ny fanjakanao. Andriamanitra no mitoetra ny faratapana. Andriamanitra no mitoetra ny faratapana. Tantara kely fiarina tamin'ny faharina zany zarenantsika Andriamanitra no mitoetra tany faratapana. Rehefa vita ny fitoeran'Andriamanitra ny faratapana dia nanarakaraka azy teo olombelona. Rehefa tonga ny arivo dia namangy izy any tantara. Alohan'izay rehetra zay nefa aoko fantarareo anisany Satana, Lucifera anjely niongana, anjely nivadika. Vakio ny Isaia 4:10 sy ny Ezekiela 9:20 rehefa andresana. Isaia 4:10 sy ny Ezekiela 9:20 milaza ny Lucifera zay tady iny tady toerana, tady voninahitra, tady trône zany Lucifera. Satana tady trône izy anatiny eo aminy olona miankohaka eo aminy olona nefa izy dia anjely nanompo tao maresaka firana sy ny fitendrena ary tsara tare dia tsara tare izy fa avy eo izy nikomba ary dia lasa nisipona hoe izy reny ho Andriamanitra naongan'Andriamanitra izy ary rehefa niongana izy tsy tao amin'ilay toeran'Andriamanitra intsony efa atao hoe efa kosy hafa indray misy azy zany kosy hafa indray misy azy. Ny plan'Andriamanitra zany raha voalohany dia zao Andriamanitra avy eo n'olombelona fa rehefa lavitra da masiefa dia Andriamanitra dia n'olombelona ndroana atao amin'ny sain-tena ndroana atao amin'ny sain-tena dia tsy akaiky an'Andriamanitra intsony dia vonona anam-pahefana. Dia hoy Jesosy rehefa miteny ao amin'ny filazantsara hoe avy ny andrinan'izao tontolo zao ary zao tontolo zao dia omaly fahefana Satana ilay malina dia vokatray tsy nisy olo ilay fahefana ary zareo hoe miala ilay fahefana atao amin'ny Adama sy Eva tsy nisy ilay fahefana tsoa dia rehefa tsy nisy ilay fahefana dia tonga ny tahotra, tonga ny akamosana, tonga ny fahompisana, tonga ny aretina, tonga ny zavatra rehetrarehetra fa io fahefana io rehefa nitsangana famaty Jesosy dia miverina any fiangonana io fahefana io azonareo miverina indray io fahefana io bakeo amin'izay any amin'ny Efesianina 4. Efesianina 4:1 ahafantaranao hoe ny position anao amin'izao fotoana ianao raha zanak'Andriamanitra raha nanaiky an'i Jesosy raha nateraky indray raha olo vaovao amin'i Jesosy fantaro ny position anao eo anaty andray fantaro ny placenao fantaro ny toeranao ao an-tompo fa raha fantatrao marina ao Jesosy dia manino marina anao afaka anao tsy antefo. Amen. Efesianina 4:1 ary
niara-natsangatsika dia ahoana niara-napiefany any an-danitra aiza ao amin'ny Kristy mba asehony amin'ny andro avy ampian'ny reny voninahiny amin'ny famoram-panahy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Erina kely ianao miandiny fahefatra hoe Andriamanitra nanankarena famonram-po noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Na dia fombola maty ny fahatsoantsika azy isika dia nahavelona atsika niaraka tamin'ny Kristy ilay izy. Dia hoe nahavelona atsika maty ny fahatsoana ianao fa velomina ilay ianao ao Jesosy dia niara-nankaraka izy napetraka any an-danitra. Zay fahamarinana ny plasinao zany rehefa tafaverinao amin'ny Jesosy dia ny plasinao eo akaikin'Andriamanitra. Jesosy ozy izy niara-natsangany dia niara-natsangany niakatra ao an-tany dia nipetraka eo an-tany-davanan'Andriamanitra. Fa ianao koa niara-napetraka teo azonao ve zany? Azonao ve zany fahamarinana zany? So dia manafokomana anao zany. Zany ny fahamarinana niara-natsangany ianao dia niara-napetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Aiza ny plasinao zany raha nibebaka sy nanaiky Jesosy marina ianao ao amin'ny Kristy Jesosy any an-danitra ao amin'ny Jesosy. Vakio koa Kolosiana voalohany 1:12. Kolosiana voalohany 1:12. Kolosiana voalohany 1:12. Ka misaotra ny ray izay nahampahamendrika atsika anananjara milova ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina. Izy io maizina io Satana. Ka namila atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany maharana. Misy famindana teo misy fanjakana miova teo. Vakio tsara io fanjakana ny aizina hoy izy dia lasa firany fanjakan'ny zanany maharana. Zay ny fahamarinana tsara ho fantatrao. Raha nibebaka mafy ianao ary zanak'Andriamanitra zanak'i Jesosy nateraka iray dia hoy izy hoe misaotra an'iray izay nahampamendrika atsika anananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady afaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka ndramila atsika ao amin'ny fanjakan'ny zanany mahalana. Izay ananatsika fanavotana dia famelalana atsika tsara ovy. Ny toerana misy anao zao dia miara-mipetraka ao amin'ny Tompo. Amen. Dia ahoana azy nao nefa mbola mipetraka eto an-tany, ahoana ny ainana an'izay, ahoana ny ampiarana an'izay. Efa niverina aloha zany le plasy azonareo tao amin'ny Adama zany efa nionga ny Adama efa niroahana fa rehefa tonga Jesosy dia le niroahana iny nakarina niverina ao amin'ray ndray. Zay mahatonga ilay ao amin'ny Tompo ao amin'ny Jesosy. Rehefa ao amin'ny Jesosy ianao tsisy mahakasikasika anao, tsisy mahatolotra anao, tsisy mahakitikitika anao. Inona ny atahoranao jiro maizina amin'ny alina rehefa matory? Raha manana an Jesosy ianao, inona ny atahoranao an'izany? Na mandeha elakelatra amin'ny fiain'ny fasana, inona ny atahoranao hoe ndao hiaraka amin'ny famaizina be? Tsy fantatrao fa ianao zanaky ny fanjakana. Tsy fantatrao fa ianao napetraka any an-danitra. Ny fahavalo no tokony atahotra anao fa tsy ianao no tokony atahotra ny fahavalo. Amen. Zay ny fahamarinana mila raisitsika. Na mpamosavy daholo ary manodidina ny tranonao eo, tsy mahakasika anao zany. Amen. Raha mino an'izany ianao ary raisinao zany fahefana zany. Fa efa nomena plasy ianao no mipetraka ao fanjakan'Andriamanitra. Izany vitivitika ao. Raha mamaky ianao amin'ny Hébreu hoe fanjakana tsy azo ampioloroa. Ny fanjakanao dia tsy fanjakan'olombelona e. Tsy olombelona ny CFO, tsy olombelona ny président, tsy olombelona ny manome baiko anao fa ny fahefanao fahefan'ny lanitra. Ary le mpanjaka sy tompotompony lehibe ianao. Amen. Ka inona ny atahoranao dia voky. Raha toetra tsara ny fanjakana ianao tsisy atahoranao dia voly zany.
tsisy atahoranao devoly raha mitoetra tsara fa mataonao zay matahotra devoly ka moa na ianao tsy manana ny famarinana zay na ianao tsy mitoetra tsara ao an' Jesosy dia rehefa tsy mitoetra tsara ianao misy anjarany any aminao dia matahotra ianao fa rehefa tsisy anjarany devoly tsony ao aminao tsy manana ninona ao aminao tsony izy ary ianao mipetraka tsara ao fanjakana eo anao le dangereux amen eo ianao le dangereux atahorany fanahy ianao atahorany devoly ianao satria le fanjakana ao anatinao Jesosy ao anatinao ary tsisy ota anatevo anao zany tsony mampareny fiangonana amin'izao fotoana zao fiangonana maharary mitao le olona manao kolikoly mivoaka avao mbola mitohy kolikoly mitao le olona mbola anatin'ny fampirafesana mivoaka ao izy vao maika mampirafy mitao le olona mbola ao anatin'ny hoe misototoka sy mifokasigara mivoaka ao izy mbola mifototoka sy mifokasigara satria nahoana tsy ao antsony le fahefan'ny fiangonana azonareo le zany tsy ao antsony le fahefan'ny fiangonana zay manafaka ny olona mifantroka zay milaza ny tahotan'Andriamanitra zay milaza ny famasinana tsy ao antsony iny rehefa tsy ao antsony iny a dia tsisy tahotra tsony tsisy tahotra tsony efa hainy devoly hoe zao le nitononkira mandeha eo entinareo le mitsangana entinareo le miondrika kely entinareo le mandray famelan-kely entinareo le maloka kely amin'izay tena devoly manjaka ao amin'ny fiangonana ao amin'ny trano fivavahana satria tsisy fahefana tsony no mpino tsisy fahefana tsony no mpitany tsisy fahefana tsony no mizara ny tenin'Andriamanitra tsisy autorité fahafatesana anao halleluia dia teamerina zay fahefana zay to aminao amen mba ho raisinao zay fahefana zay amin'ny anaran'i Jesosy halleluia ny olo teny hoe ny ratsy fanahy tsy hitafajany eo amin'ny fitoerany masina amen halleluia satria manana le fahefana ao amin'i Jesosy ianao manana le hery ao amin'i Jesosy ianao manana le fanjakana tsy azo ampiororona ianao tsy azo zozozony ianao halleluia mitsoka fotsiny mpamosavy amin'ny alina fa feno anjery manodidina an-tranonao taloha ianao matsiaro hoe voatsingy zany amin'ny alina misy mpamosavy mandaro ao zay fa no nandray an' Jesosy ianao nandray ny fahefa ianao tsisy voatsingy zany tsony amin'ny alina amen satria manana an' Jesosy ao anaty Jesosy no ao anatinao miditra an-trano ianao miditra amin'ny trano ianao manjaka amin'ny anaran'i Jesosy mandeha ampiasana ianao manjaka amin'ny anaran'i Jesosy any anaty-taksibe ianao manjaka amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny toerana misy ianao fahazavana ianao lasa mamompofo natahotra an'Andriamanitra manodidina amen labe zany tsatsy amen raha mbola tsy amen zany mba ho amenina aminao fa tsy ho anatrehanao olona ny sahiteny ratsy na hifokasigara na hisotro na manao foana mieritserety zay fa mbola tsy ao zay le fahefana raha mbola misy zay olona sasa zay eo akaikinao mbola tsy mipetraka zay le fahefanao anatiny raha mbola misy olona ka mbola mienoeno hira zao tontolo zao ianao mbola mipetraka eo mbola tsy mipetraka zay le fahefana fa efa mipetraka io fahefana io misy fananjanao misy tahotra ao alasa vojery ianao tandreo fa io ianina amen tandreo fa io ianina halleluia eritrereto misy anao aiza oaiza ny misy anao aiza oaiza ny toeranao aiza oaiza ny influence anao eto am'izao tontolo zao le ina moa zany le influence le ianao le mitoetra zany ary mahakasy te fa napetraka ny tompo ianao a représentant Jesosy eto tany de tena représentant Jesosy solon-tenan'i Jesosy ianao eto tany hoy Paoly hoe hiraka zay solon-tenan'Andriamanitra milaza anareo hoe miavana amin'Andriamanitra le anareo Andriamanitra le tsy midina eto tany tsony Jesosy ny lasa fa rehefa lasa izy a ianao no ambassadeur fa ambassadeur manam-pahefana ve tsy ambassadeur mbola voafatotra tsy ambassadeur mbola anaty fotaka tsy ambassadeur mbola hoe ino ny ambassadeur nefa zany ny zava-tata fa mila ambassadeur manana fahefana ao amin'i Jesosy manana hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy halleluia jereva ao amin'ny filazantsara rehefa naniraka Jesosy ny mpianatra niantso fitopololahy izy niantso fitopololahy izy ademirana fitopololahy io olon-tsotra io olon-tsotra io olon-tsotra fotsiny reo fitopoloreo tsy hoe niantso mpaminany izy niantso mpampianatra niantso apôstôly niantso evangelista niantso piastera niantso mpialoha niantso fitopololahy izy olon-tsotra raha ny fomba fiteny hoe laika
olotsoka ero fitopolo reo e. Ianao anatin'izay olotsoka zay. Tonga taxi be, eny am-pivarotana, any am-piasana, n'aiza misy anao, natsoiny Jesosy e. Fa fantatrao hoe fa manana le fahefana ianao ao amin'i Jesosy. Fantatrao hoe position anao hoe tsy handeha voliota intsony. Mioty zany tsy manan-kery aminao intsony zany rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Amen. Halleluja. Mioty zany tsy manan-kery aminao intsony rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Satria efa mampoterana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa io hazo fijaliana io raisinao, ekenao, ny fahefana anananao amin'io, mitsoka le ratsy. Ambassadeur Jesosy ianao. Ambassadeur tena mampiseho an'ilay tokoa ve? Tsy ambassadeur tsy fantatra hoe ahoana. Atsaroko fa nomena fahefana ireo fitopolo ireo. Ary ireo fitopolo ireo, rehefa nomeny Jesosy fahefana, miverina vany ilay fitopolo. Vakivaky, tompo. Na ny demony ao sisy manaiky anay. Na ny devola ao sisy manaiky anay. Amin'ny anaranao. Manaiky anao ve ny devola? Sabola nasolo kafe ianao nandroka devoly. So dia miteny ianao misy spesialista mandroka devoly. Tsy spesialista mandroka devoly zany. Rehefa manana an' Jesosy ianao, nandray ny fahefana ianao, ao aminao ny fahefana. Raisinao amin'ny finondo zay. Tsy azo akavia akavanana ianao fa ianao mandroso amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Mandray ny fahefana amin'i Jesosy ianao dia mandroso. Hoy izy le fitopolo lahy hoe mpampianatra. Na ny devola izy dia manaiky anay amin'ny anaranao. Ao izy hoe les démons nous sont soumis en ton nom. Zany hoe le fahefana io koa dia anaran'i Jesosy no mitondranao fahefana. Amen. Donc jerentsika kely aloha zay teny zay. Rehefa le antso fitopolo lahy izy. Ismail. Luka 40. Luka 40. Luka 40. Andimy voalohany. Luka 40 andimy voalohany. Ary moa ny afaka zany, mitombona ny endrolona hafa koa, dia fitopolo lahy ka naniraka azy sororoa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay alehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Koa amin'izany mankata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany miasa mory ny vokatra. Mandehana, efa nomeny Jesosy zany. Mandehana, ino zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Dia manafaka be da be izy a, zaka be da be teneniny io. Dia amin'ny dimy fahavalo. Zay tanàna ekaranareo ka mandray anareo olona dia ampy zay zavatra zao aroso anareo. Tsy tanao izay marary ao. Lazao aminy efa ambiakaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nandeha zany mission. Nandeha ny mission. Dia verina amin'izay vita ny mission. Inona ny zavatra noteneniny? Andininy filo ambin'ny folo. Ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifalia ka nanao hoe tompo na dia ny demony aza manaiky anay noho ny anaranao. Misy fahefana ve ny anaran'i Jesosy? Ary misy fahefana ve rehefa ianao mitoetra ao amin'i Jesosy? Nazay koa ny olotsotra ho areo. Taka olotsotra, takanao olotsotra. Fa nandray ny fahefana. Nandray ny finoana Jesosy dia nandroso tamin'ny anaran'i Jesosy. Na dia ny demony azy izy manaiky anay noho ny anaranao. Fahefana omeny Jesosy ianao. Jesosy tsy eo, ianao nampiasainy Jesosy. Efa mandray ny fahefana. Amen. Efa mandray ny fahefana ianao. Jesosy mampiasa anao amin'ny herin'ny fahefana. Fa ny zavatra mila atao mitoera tsara ao amin'i Jesosy. Raha tsy mitoera tsara anao dia izay hoe mankanosa anao.
Zay le mampatahotra anao satria anao tsy mitoetra tsara ao. Fa raha ianao manino tsara hoe tena mitoetra tsara ao amin'i Jesosy, tsisy fahotana mitoetra fanahiniana, tsisy firaisana tsokombakomba amin'ny ratsy, tsisy fahalotoana fa ny tena hoe toetsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ozy hoe dans heureux aho, dans heureux fa manana Jesosy. Tahorana. Fa amin'izao foana lasa kristiana imehezana. Imehezana Yesu Yesu, tsisy fahefana intsony. Tsisy tambatra n'Andriamanitra, tsisy hery, tsisy fahefana. Fa sy tokan'izao tontolo izao, fasandrain'izao tontolo izao, faly amin'izao tontolo izao. Tsisy fihavana. Fa jereo vao Paul nandray ny fahefana. Kakeriny ny Bible hafa, tsy nahafaty azy ny Bible hafa. Nosoaran'ny Paul fotsiny ny alaina, apetraka eny olona dia manasitrana ny olona. Tsy atao doctrine koa zany, apetraka amin'ny mosoara, tsy iny mosoara fa sitrana nareo. Tsy zay rehetra izy. Fa hoe tena tao aminy le fahefana sy le hery. Zay rehetra tanànany nakasika fotsiny. Ny aliko petera fotsiny no mandalo. Ny aliko petera fotsiny mandalo dia sitrana. Tsy vadinao ve zany mba ny aliko ao koa mandalo hoe dia sitrana. Amen. Halleluja. Ty manana ny fahefana ao amin'i Jesosy iny. Tena tsika tsy mino io resy ny aliko andalo hoe dia anao iny. Soarako ve no evanao dia anao iny. Fa raha miverina amin'ny fitiavana voalohany ianao, miverina amin'ny foroana, miverina amin'ny tenan'Andriamanitra ity, inona moa tsy hanateraka an'izany? Satria rehefa masina ianao, masina daholo manodidina anao eo. Halleluja. Ny gitaranao miasa, na ny fiaranao miasa, ny akanjonao miasa, no manao rehetrarehetra ao anatin'ny fahamasina. Halleluja. Tena hoe mila an'izay miverina amin'izay fahefana zay, efa nomeny Jesosy ny fahefana. Inona ary ny atahorana? Miditra an-trano zany ianao tsisy tany be livreny zany. Misy mantsy mametraka fampianarana ianao ka mba hiantso rahalasena vaky amin'ny sabotsy fa misy trano iasantsika ary gantoana niraka anao hiasa amina trano zany. Verena atao filazantsara, Jesosy tsy naniraka mihitsy ka hoe hidelivre trano. Fa zany zao malaza mihitsy hoe misy rahalasena vaky ekipa hidelivre trano, tsy ako tenena fa misy manao zany. Tsisy trano delivreny zany. Raha tianao tena hoe azaka ny fanamasina, azaka hiala ny rasy, ianao mila hitoerana fanampy eraka ao amin'io trano io. Ianao mila marana ny Jesosy ao amin'io trano io. Dia mandosy na ho ato dia ratsy. Fa raha misy ho avy any hidelivre amin'io trano io, atao ina delivrena dia tsara. Ianao mihitsy mila delivrena aloha. Raha matahotra ny ao an-trano. Ianao mihitsy mila mandray an' Jesosy, ianao mihitsy mila mipoitra ao anatinao Jesosy. Zay alianao avy ao, hoy Jesosy tsisy hery hampaninona anareo. Menarana hitsahanareo, maika hitsahanareo. Zany hoe fahefanomen Jesosy, fa tsy raisitsika pintsony zany amin'izao. Fa ny antsika lasa materiel ny ekinantsika, lasa organisation be ny ekinantsika, lasa vola ny ekinantsika, lasa structure zany hoe rafitra ny ekinantsika. Dia lasa ohatran'ny fiangonana lodikisika hoe tena manan-karena, tsisy zavatra mampahory ahy fa manana ny zavatra rehetrarehetra fa fahefana tsy ao aminao. Miditra ao olona mpandaika, voaka ao izy olona mpandaika. Miditra ao olona mankalabatr'olona, voaka ao izy olona mankalabatr'olona. Satria tsisy fahefana le tena, tsisy fahefana le asa, tsisy fahefana le olona. Halleluja. Fa mila miverina ao amin'ny Jesosy. Ka zay koa nareo fa be da be zay olona efa nandeha teto zay. Fa misy tsy miverina zao. Zavatra mitranga raha tonga eto, na ianao miova, dia tafaova mihitsy ianao mianaran'i Jesosy dia tamana eto. Na ianao tsy mahazaka, tsy miverina intsony ianao. Satria le fanahy tsy zakanao tsony, tsy zakanao le fanahy miasa zany, tsy zakanao le teny manosibozina. Fa zay fandeha taraboka mihitsy ianao manaika Jesosy dia iny ianao. Na ianao tsy mipotra tsony, tsy hitatsony le toko malala. Fa be da be ianao zany. Efa anatin'ny fizangazangana teny eto, na miala amin'ny fizangazangana io. Tsy mitsitsitsitsy ny eto, tsy milalao ny eto. Fa rehefa tenenao mialava fizangazangana, na ianao miova, tafaova ianao, halleluja. Na ianao tsy tafaova, tsisy mandroaka anao, fa rehefa anaty zakanao dia tsy hitatsony alehanao. Zay hoe ny ratsy fanaty tafatoetra mafonena ny maro. Raha mila misy ota miafokafona, tsisy tafajany eo rehefa eo ny fanahy, rehefa eo ny fahefana.
fa miova amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Na mbola fitamana famotara tsy miverina tsony. Tokony izay ny fiangonana fiangonan'olona masina. Tena ezana be ke tamin'ny andron'ny apôstôly zany hoe vao miditra ianao ka mandaka maty ianao mianjera ho azy fotsiny. Raha zany misy hoe miditra teny sika misy mandaka iray da mipoka vany. Dia hoany maty daholo gakakava ny atsefitsefy fotany efa lanina daholo ilay tompony tonga ny polisy sy ny sisa sy ny sisa. Fa tamin'ny andron'ny apôstôly dia zany nandaiky nefa miditra ao amin'ny fiangonana. Makaraka nefa miditra ao amin'ny fiangonana. Teo miany tonga dia maty. Tonga ray ny vadiny aveo avy avantsy na alin'iny. Mbola namorona ihany io vidin'ny tany a. Ihany vidin'ny tany. Fa ny falamasina be ozy izy no andaingainao. Maty teo eo. Rahalasana vary aza misangisangy fahotana. Aza misangisangy fahotana. Rehefa hoe mbola tsisy vary izany dia hoe mbola anota ihany. So misy valiny tapoka. Fa rehefa ota dia ialao. Fa dia tsy manota fa mbola mety foana izany fiainako izany mbola mandeha foana. Fa hoy voasoratra hoe arakaraka ampototena tsy valina vetivety fa ny ratsy maraty izay mahatonga azy mbola anao ratsy foana. Fa raha tianao hisy ilay fahefana, raha tianao hisy ilay hira avy amin'ny tompo a, mijanona ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Aza voaboaka. Atsika voaboaka ao, voakatsika dia miditra. Voakatsika dia miditra. Dia rehefa tsika ilay tavavoaka iny a, tsy kasy manontany mihitsy. Tsy mampitianina resy foana resy. Dia amin'iny efa misy olona tonga ho rana devoly. Tsy vitanao malokotsika anao ary ny tira. Amin'iny misy olona pahelesina tsy vitanao mampahelo ianao zara ty mila hely. Satria anao nivoaka tamin'ilay plasy tokony misy anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mijanona ao amin'ny fanandrinan'i Jesosy. Mijanona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Ry Jerosalema izay mamomba amin'azy impiry ho any dia mombanao taka fomba an'ireny akony zany saingy tsy mety ianao. Rehefa tsy mety ianao Jesosy iny fo fongana horavana ny tanànanao. Ianao hoe vao miala ambany endrika Jesosy ianao tonga dia tata amin'ilay ratsy. Vao miala kely vao roa segonda ianao ke misy manara-maso foana. Dia tsy fantatra. Misy mijery ianao foana isaky ny azy. Ka raha vao hita hoe ohatra hoe eto izao toerana tokony misy ianao. Vao mivoaka kely eto ianao tonga dia tafam-bala. Tonga dia tafam-bala. Dia iny indray ilay resy indray dia tompo raha isaina niota sisy tavela sisy. Fahasoavanao Jesosy miaina natozao ahy. Dia miasa an'ilay fahasoavana zao tokony mba ao fahasoavana. Fa possible tsy hanotana 7 jours sur 7. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao manana ny fahefana. Amen. Izay nateraka Andriamanitra tsy manota intsony. Satria ny vono no toetrao. Ary tsy mahay manota intsony izy satria nateraka Andriamanitra. Nateraka Andriamanitra ve? Raha mbola nateraka tompom-pivavahana ianao tsy izy izay. Raha mbola nateraka olombelona ianao tsy izy izay. Raha mbola nateraka fikambana ianao tsy izy izay. Fa mila teraka Jesosy mihitsy ianao. Dia rehefa teraka Jesosy ianao, verina ilay fahefana. Verina ilay fahefana. Tsisy erakoa zao. So dia zao ianao olona spesialy zany tsisy an'izany. Rehefa manana an'i Jesosy ianao, nateraka indray, manana ny fanahy, tsy mihetsiketsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milofo ao anao ny hery sy ny fahefana. Satria izay tsy miofana telo taona, izay tsy manao akanjo fotsy, tsisy idiran'ny akanjo fotsy tsy miofana telo taona io. Fa rehefa ianao manana an'i Jesosy ao anatinao, manana ny hery sy ny fahefana ao anatinao, na inona na inona mitrango eo, tsisy mahatohatra. Raisy ohatra fotsiny polisy eny an-dalana. Na polisy mètre 50 io, malikely fa raha misy camion le tena le misy conteneur be meka mantamatavy reny. Rehefa tonga fotsiny polisy manakana an'io na mitsotsotso ary izy avany. Manino? Tonga dia mijanona.
vao hitany io tsy nisy hoe izy koa dia olona kely ty fanao io misetsy tsy le olona kely hitany fa le fahefana ao anatin'le polisy azonareo le fahefana hitany satria ina mahatonga le tobily zany le azonareo raha ianao manakana tsy ianao tsy polisy anakana iny vao osy ianao kamelany fa rehefa ianao no mampidika amin'le lobaka fotsy kasikety kravaty kely pataloha manao ohatran'izao fotsiny ianao tsy tonga dia verity eo amin'ny rétrograde zany manaiky fotsiny satria raha manana an'le fahefana le polisy azonareo manana an'le autorité le polisy fa raha ohatra hoe hiadra zareo mitoresy le polisy lofo tsy lofo amandrano miady fa le fahefana no anana le polisy azonareo rehefa le fahefana no anana le polisy na inona ko eo rehefa anakany io polisy janona foana io janona foana io dia raizao zany hoe rehefa ianao manana fahefana ao Jesosy ina moa tsy tokony antsahanao fahaokara rehetrarehetra ina moa tsy tokony andresenao fahavary rehetrarehetra ina moa tsy tokony hoe tsisy otana nandevanao zany tsony rehefa ianao manana fahefana ao Jesosy ary ina moa tsy hitsoahany fanaratsy rehefa ianao mandroka ampianaran Jesosy fa matoa io tsy mety ohatran'izay le fahefana zay tsy firan'raisina tsy manao le fanaminy ianao zay mitafy voninahitra Jesosy Kolosiana dia laza hoe naharinareo ny toetra taloha dia nitafianareo ny toetra avao zay avoasina vonahitra ny voninahitra halleloia tiany Jesosy tsika hiaina n'izay fahefana zay tsy tiany tompony zanany anota dia hifona anota dia hifona anota dia hifona dia resaka fahotana foana fa converti ve converti zay nefa zay olona manota foana tsy tiany Jesosy zany tiany Jesosy ianao mandrisy manjaka tiany Jesosy ianao mandresy fahotana tsy mahazo anao zany tsony ny fahotana raha sendra lafara dia miarina re fa tsy andevo le fahotana ianao azonao tsy lalàna anao tsony zany le fahotana fa lalàna fa lalàna fahasoavana raha mamaky ianao Romanina toko fa enina dimy faefatra ambin'ny folo dia ozy hoe ny ota tsy anakery aminareo fa tsy amban'ny lalàna ianareo amban'ny fahasoavana ianao zany raha mijanona amban'ny fahasoavana foana tsisy ota ambany tsisy ota manatitra eo tsisy ota mamodika eo fa matoa ianao zay resy tsy amban'ny fahasoavana ianao zay tsy amban'le fahazakana ianao zay halleloia afsika hoe zany famarina ny teny zany afsika hoe zany famarina zany tsika zao ko anatin'ny tisantia tsy mahay miandro mihitsy satria tsika miandro fa ambaniny ty fa matoa anao zay mihainy miandro dia voaka tesy ianao dia rehefa voaka tesy ianao mahenao fa raha tsy mihetsiketsikapo ianao tsy mahitsy raha vo ianao koa tsy mihetsiketsika ao amin'ny Jesosy mandefony io fahefana mandefony io fa condition janona ao amin'le fahefana janona ao amin'le fanjakana Jesosy ao amin'le fanjakana Jesosy fa zay moa zay Petro nampelaka Jesosy koa ho solotena le tao tany solotena mandresy zany solotena tsy voaororo amin'ny resaka maloto zany solotena tsy andevo ny fahotana zany fa solotena mandresy solotena manjaka dia tsy mila miteny koa ianao fa hitany olona fotsiny ianao dia hoe tena naraka anao zay fa tena isara zao satria ianao représenté an Jesosy représenté an Jesosy dia raisinao fa efa halleloia mbola raisika le manam-pahaizany ny polisy teo tsy atao hoe manakana lalana ndray sy fandehanetsika olona isambotra olona dia rehefa isambotra olona izy koa dia miteny fotsy amin'ny anarana lalàna isambotra anao tonga ny fahefana izy hoe tia fahefana tia taratasy fa mampivera hoe le polisy miazakazaka enjehan'le anareo makany commissaire hoe tsy manentsika anay polisy ahoana koa zany isy anentsika enjehan'le olona samborona iray zay tsy mampiasa ny fahefana fa mampiasa ny fahefana ao amin'ny Jesosy halleloia mampiasa ny fahefana ao amin'ny Jesosy verina tao ty baiboly ty verina ty fahefan'ny mpino fahefan'ny mpino sarafa regny tsikoa loa zay ny ambany volonelany ny arovany ianao
sotafotoany ianao ijery maso fotsiny ianao marina anie zany teny zany raha mitoetra amin'ny fiarena zay ny avo hita ianao mijery maso fotsiny ianao misy raha avo akavananao firy ray alina misy raha avo akavana akavianao tsisy aninanao satria anao mitoetra amin'ny fiarena zay ny avo indrindra ary rehefa mitoetra ao anao manana ny fahefana aiza hoe zany misy ianao manana ny fahefana ve ianao sa tsy manana ny fahefana tsy manana ny fahefana fa tafa nomena ny fahefana ianao iampiaro amin'ny finono zany amen raha ao Jesosy ianao kanao tsisy ny fahefana miverena mihitsy amin'ny famarina miverena mihitsy ao amin'ny Jesosy zay miverena ataonao Jesosy halleluia zay ny famarina an-tenin'Andriamanitra ny fiangonana ake natao anio ny voninahitran'Andriamanitra ny fiangonana natao anio ny herin'Andriamanitra bakiteny ihany ny Efesiana toko fahatelo Efesiana ao fantatry ny fahefana ozy izy sy ny hery Efesiana toko fahatelo andimy fahafolo saotra Efesiana toko fahatelo andimy fahafolo mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany fiangonana eklesia araka ny fikasany aryzay izay natao tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika averiko teny gasy izy mety tsy dia mazava fakatitsika teny frantsay ireo mba ampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao andro ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana iza manana version en teny frantsay hoe bakiteny zafady toko fahatelo andimy fahafolo afin que la sagesse qui est diverse porte soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. Par cette mise en lumière, les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Par cette mise en lumière, les autorités, les puissances dans le monde céleste peuvent autorités, les puissances dans le monde céleste, ça veut dire fahefana sy ny hery eny amin'ny lanitra eny mba hafantatra ny fahendrena samihafa fahendren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Par le moyen de l'Église. Par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de la sagesse. Ça veut dire fahendrena mamaro samihafa an'Andriamanitra dia ho fantatry ny fahefana, fantatry ny hery rehetra amin'ny alalan'ny fiangonana. Amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalanao. Zany hoe ny anjery rehefa mijery, dia gaga mijery ianao. Ny telefony mafantatra ny fahefana sy ny hery amin'ny alalanao fiangonana. Zay ny tokony izy Efesiana toko fahatelo andimy fahafolo mba hampahafantarina ny fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra ny mahasamihafa ny haren'Andriamanitra tsy hitalana amin'ny alalan'ny fiangonana. Zany hoe fiangonana natao ampiseho ny herin'Andriamanitra. Ny fiangonana natao ampiseho ny fahendren'Andriamanitra. Izy no fahendrena Jesosy fahendrena maro samihafa izy. Ny fiangonana nametrahana zay mission zay. Fiangonana tsy nametrahana mission hitady vola. Fiangonana tsy nametrahana mission hanao fananganana ngeza be. Ny fiangonana nametrahana mission ampahafantatra ny olona ny Jesosy. Amen. Ampahafantatra ny olona ny Jesosy, amahany olona ny fahotana, ameny olona ny fahazavana. Zay ny mission any fiangonana. Dia raha izay mission zay, fa natsoiny Jesosy amin'izay iany. Natsoiny Jesosy amin'izay iany. Hanambarana Jesosy, hanambarana ny hery Halleluia! Mino zany marainao.
Fa ny anaran'i Jesosy misy fahefana. Ary ny anaran'i Jesosy tonona mihery sy ny fahefana. Davida rehefa hiavy amin'ny Goliata, Davida kely. Goliata moa firy metatra? 3 metatra. 3 metatra Goliata. Tsy haiko efa herinandro sa firy mandrahona foana Goliata izy any aby ao. Matahotra daholo zany tsiraiky izy. So dia laolo zany tsika matahotra foana. Fa misy combat tsirairay kely. Misy combat kely tsirairay sa marana combat eo anatin'ny Goliata. Dia raha ona Goliata eo foana, raha ona Goliata eo foana, tsy sampotra misy. Hatramin'ny Saoly ara tsy mipona rehefa ny Saoly mpanjaka tokony tena aka fahefana. Tsy sampotra. I Davida any ampianarana omby any. Rehefa tonga teo Davida, iza mandrahondrahona antsika izao. Iza mandrahondrahona anareo. Rano vapazy ozy Davida, rano vapazy. Dia ry Saoly zany mbola tena hoe sy io mba daholo fediko any andrahoako atao. Fa tsy tavoaka tamin'ilay fediko satria tsy ilay fahefana. Fomba zao tokotra zao sy zavatra zao tokotra zao. Andeha anatona Goliata amin'izay Davida, ino antenen'i Davida? Ianao manatona izy amin'ny ozy Davida amasany Goliata. Ianao manatona amin'ny sabatra sy ny levoly, fa za manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra. Halleluja! Tsy miteny izy za manatona anao amin'irety spiritra reto. Marina ny spiritra nampiasaina. Dia iny vato iny ny vonalefiny aman'iny dia namonika Goliata. Fa tsy miteny izy za manatona anao amin'irety vato-kolonjy reto. Fa miteny izy za manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra. Ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra tsy Jesosy ny anarany. Amen. Manatona anao aho. Nandresy sa tsy nandresy? Elabe nandresy sa vetivety? Misezaka be sa tsy misezaka be? Satria iza miasa. Dia anarana ny asa. Dia anarana ny asa. Miakina amin'ny anarana misy fahefana iny. Ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy fantatra. Fa tsy hoe anaranarana izy ilay tao amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny anaran'i Jesosy etoriny Paoly. Tsy manana Jesosy akory ianao nefa andeha raha vao tsy manana fahefana aloha aza mandeha. Mipetraha misy raha tsy azo mamaky hoe mipetraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy aza mandeha aloha. Zanona aloha. Fa nisy ohatran'izay ao amin'ny asan'ny apôstôly ao zanaka Skeva. Ao nandroaka koa hoe tena amin'ny anaran'i Jesosy etoriny Paoly. Fanomezandeha devoly. Fantatro foana izy. Fa nareo izy nipoirin-dan'ilay devoly. Niboritana lasa mitsoka. Tsy malala ny fahefana, tsy malala ny Jesosy akory. Zany tabe dabe n'olona aloha zany dia tsy samy asa izy. Fa fantany hoe tonga dia efa resy farany reto. Dia zay mahatonga ilay fahazavana sisa. Zay mahatonga ilay tsisy hery. Zay mahatonga ilay tsisy fovana. Satria ohatra ny zanaka Skeva daholo. Fa dia hiverina hamerina fahefana aminao izy. Halleluja. Halleluja. Zay ny fahamarina. Na izy ianao mety na izy nandray an'i Jesosy. Aza miteny tsy anazy nomena anao fahefana. Nomena anao fahefana. Dia ohatrany ahoana itoerany fahefana io farany Efesiana indray la. Efesiana ihany. Efesiana toko faharoa ambony fahefana rehetra ozy. Meza ambony lehibe.
faharoa, toko voalohany. Toko voalohany andininy faharoapolo sy ny faharoapolo. Ireo ny fahamarina ny teny andininy faharoapolo hatraminy faharoapolo. Ataoko amin'ny teny frantsay, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Là, le fiangonana, ianao hoe tena mahery ao amin'i Jesosy, ianao hoe tena manan-karena ao amin'i Jesosy, ianao hoe tena atahorana ao amin'i Jesosy, atahorana ao amin'i Jesosy. Hoy izy hoe naseho atao amin'i Jesosy Kristy zany tamin'ny nanangana azy tamaty, nametrahany azy teo ankavanan'Andriamanitra ny toerana any an-danja, ambony noho ny fanapahana, ambony noho ny fahefana, ambony noho ny hery, ambony noho ny fiandrianana, ambony noho ny anarana rehetra zay azo tononona, zay tononona tsy amin'izao fotoana izao ihany, amin'ny hoavy rehetra. Efa tenin'Andriamanitra misy hoe ambony noho ny fahefana. Dikan'izay fahefana devoly zany aiza? Tsara amin'ny anarana Jesosy. Fahefana leraka zany aiza? Amin'ny anarana Jesosy ambany tsara daholo zany. Satria efa voalaza eto izy. Nefa zay hoe ity teny fotsiny raha tsika tsy mamono, fa zay ny zavatra misy. Zay ny zavatra misy hoe ambony noho ny anarana rehetra, ambony noho ny fahefana, ambony noho ny fanapahana, ambony noho ny hery rehetra ny anarana Jesosy. Amen. Amen. Raha izy fotsiny zay. Raha izy fotsiny zay dia tsy mandeha fahotana tsony ianao. Raha izy fotsiny zay dia mivavaka ataonao manaraka ilay fiderana fankalazana. Tsy avinavy zany namreharena. Fa misy foana tsy hitanao izay fonana. Satria ianao mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mitoetra ao amin'ny fahazavana, mitoetra ao amin'ny fanahy. Tsy manota. Jaona voalohany toko fahatelo, tsy mahay manota. Tsy mireharena zany. Tsy mieboly zany. Fa zay voasoratra hoe izay naterak'Andriamanitra tsy manota. Halleluja! Azonao hoe zany. Miala ikirana masonao, izay naterak'Andriamanitra tsy manota, tsy mahay manota. Efa naterak'Andriamanitra. Ny fahefanao anatinao, fahefana mandresy ny mofo, mandresy ny filan-dratsy, mandresy izao tontolo izao, mandresy ny fahotana rehetrarehetra, ny fahefanao anatinao, ao anatinao, Jesosy. Halleluja! Ao fantatsika izay famarinana izay. Ka tsy alahelo Jesosy ijery fiangonana io manapody ity fiangonana ity. Reraka ity fiangonana ity. Mainty ity fiangonana ity. Ambiga ity fiangonana ity. Tsy izay fiangonana ity Jesosy ijery. Rehefa mijery ny fiangonana Jesosy, loatra Jesosy hoe fiangonana mahery, fiangonana be voninahitra, fiangonana tsy manatsiny, fiangonana tsisy kiana. Zany ao amin'i Jesosy. Ny mahatonga an'izay nefa, ianao miafinao amin'i Jesosy. Azonareo ve? Ianao miafinao amin'i Jesosy, rehefa miafinao anao tsy hitany devoly. Zany mandeha na zany mandeha. Jesosy no hitany. Dia rehefa izy mandeha amin'izay combat zany, otika foana devoly satria Jesosy no eo aloha. Ianao miafinao amin'i Jesosy. Ao le fahefana. Ny policier matoa manana fahefana, le pouvoir, le autorité, le pouvoir ambadika ao, mahatonga azy mandresy. Autorité teo aminy, le pouvoir ambadika. Tsika koa manana ny autorité, pouvoir ao aminy. Afitsika ve zany? Zay zany tena hoe manery ny fanahy. Mba tsy handeha fahotantsika hoe manota dia mifona, manota dia mifona, manota dia mifona. Mba tsy atahotra, mba tsy hokanosytsika. Fa tena hoe manana ny hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy. Manana ny hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy. Mandeha eny an-dalana, manana ny hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy. Halleluja! Zany famarinana. Zany famarinana. Raha iso zany anao, hoanao mihitsy zany ianao mitovety karana Jesosy. Fa tsy hoe olona vohosoka, olona voatokana. Zany. Fitolao ny tsotsy. Tananaiky dia voly. Tananaiky dia voly. Tsy manana le fahefana.
Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy daholo manao izany. Halleluia. Rehefa avy ho anatrehanao Satana, ady anirebireby anao, ady anakorotana anao, inona raha anao anatreha? Anaran'i Jesosy, inona? Rehefa miseho anatrehanao Satana, mitady anakorotana anao Satana, rehefa tonga eo dia voly tady androtana anao, tonga anao resy. Ny zavatra tokana atahorany devoly ary sahan'ny devoly tonga dia mitsoka mihitsy izy. Dia niazo fijaliana Jesosy, nirany Jesosy, tsy zaka ny devoly. Ratsy tena kory antsoiny anaran'i Jesosy, ny antsoiny rany Jesosy, misy fivavahana amao amin'izany hoe antsoiny rany Jesosy tsika hiaro izy. Zay hoe izy. Tsy antsony zany rany Jesosy. Raisinao ny finoana fa ny rany Jesosy dia nanasanao sy nanatona. Fa tsy antsona hoe antsony rany Jesosy, dia misy masy mametaka ao tôpolan hoe mahery ny rany Jesosy. Atao am'mpinambaravarana, atao am'tôbily, atao an-dakozy. Tsy mazimazio zany. Fa mitotsamy zany. Fa tsy zany le izy. Fa iraisinao ny finoana, vao tonga ny devoly tady anamerika. Tsy miteny anao hoe za mifady ihany, za mpihira, za mpitolokely. Fa ny rany Jesosy nandresy anao tao niazo fijaliana. Niazo fijaliana Jesosy niprezentenao amin'ny devoly, nitsoka avy hatrany izy. Halleluia. Niazo fijaliana Jesosy niprezentenao. Ao amakonao Kolosianao dia hoe nipotehana Jesosy izy izy a. Nyvonoiny teo amin'ny hazo fijaliana, nysoratana ny didy a, nipotehana teo amin'ny hazo fijaliana. Io hazo fijaliana io tsy zaka ny devoly. Para resaka hoe asa ataonao, nosehoanao sy resanao hoe za mandresy ary mandresy ny devoly amin'ny asa atao, resenao. Raha miteny anao azo nyfandresena, hoe mandresy aho fa manao asa, tsy zay le tsy zay nazonao mandresy. Tsy zay ny prezentenao eo azy, tsy zay no fitaovana entinao hiatrehanao ny devoly. Tsy hoe fadianina dia mandresy ny devoly. Tsy hoe manao vavaka sy fitadikana dia mandresy ny devoly. Tsara ny vavaka sy ny fitadikana, fa rehefa eo anatrehany devoly mihitsy a, niazo fijaliana Jesosy raisinao amin'ny finoana. No koa tsy afadianina sy vavaka foana isy tonga dia 365 jours. Fa niazo fijaliana 365 jours. Sur 365 jours afaka tonona foana. Nirany Jesosy. Lazainao amin'ny devoly, mitsoka izy. Amen. Tady anamerimerikanao hoe izy ianao ke vao maty nanao an'izao, ianao ke vao maty nanao an'izao, ianao ary vatary maraina anao natongavana reto, zay reto toetranao sy mombanao rehetra reto. Ie, marina izay. Tonga dia prezentenao Jesosy niazo fijaliana sy ny raha, tsy mandeha ny devoly. Tsisy fanameloana amin'izay Kristy Jesosy. Halleluia. Farany, Apokalipsy, naongana le devoly fahavalo. Ary izy eo nandresy azy ny am'rano zanak'ondry sy ny am'teny filazana azy. Zay no nandreseny azy. Halleluia. Aiza ray misy an'izay? Apokalipsy 12. Ianao ve fa nanaiky sasan'ny rano Jesosy? Ianao ve nanaiky diovin rano Jesosy? Ianao ve nanaiky noamariny rano Jesosy? Ianao ve fa nanaiky an'izay rano Jesosy manadio anao zay? Para zay nentenao niongana ny devoly, tsoka ny devoly, atahotra ny devoly. Satria efa nanaiky le fanadiovan Jesosy ianao. Fa raha tsy manaiky an'izay ianao ka hanao asa sy zavatra beta be, tsy mahavonjy anao zany. Apokalipsy 12, 1:40. Ary izy ireo nandresy azy nombrano zanak'ondry ary nompeny filazana ary tsy tiany fiainana, tsy nankamany fiainana ny fahafatesana. Ahoana izy? Tsy nankamany ny ainy. Tena hoe tsy nanina zany fa nareo nofaty raha nofaty. Nony amin'inona moa izy nareseny an'le devoly, le niongana le resy. Nony amin'inona? Rano zanak'ondry. Tsy zavatra. Ary no miteny filazana azy, témoignage, no
Haleluia. Andaivana malala men Jesosy hipentsika. Mandeha koa ny ten'Andriamanitra ny Jakoba manoherany devoly dia aniny manoherany devoly dia adosy tanareo izy. Fa no azy hoe manety tena feno anatean'Andriamanitra. Ane enao le manety tena, enao le manaiky ao anatean'Andriamanitra, tsy manohana anao tsony devoly. Enao rehefa manaiky ny Jesosy, manaiky ny Tompo, avy eo amin'izay enao hiady amin'ny fahavalo anohatra ny devoly. Voatohatry izy. Amen. Satria enao efa mipetro ny Tompo. Ao amin'ny Petera ihany koa dia misy an'izay. Devoly fahavalonareo mandehandeha. Mandehandeha. Zay zay hoe enao tsy azo avery zany. Miôdiôdy foana io. Rôde izy ny teo frantsay. Rôde. Rôde. Miodikodina eo zany. Jereny foana enao mandeha parody miodikodina eo. Mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay rapany. Dia ny afaka teny Tompo miambena. Miambena. Ka ny devoly mandehandeha tahaka zay rapany. Dia ozy ny Tompo eo ao. Ao anao ozy ny toerana izy. Toerana izy. Tsy afaka an'olana anao raha tsy manana an'ilay autorité. Efa nomena autorité anao anohatra. Amen. Dia raisao ny finoana zay manomboka anohana. Andramoka izy ao fa tsara izy ao. Io manapa-tonga Jesosy any ao lanitra combat foana. Azonareo? Combat foana. Fa combat efa resy. Efa naresy ianao ao Jesosy. Dia ny adresenao foana zany ao amin'ilay combat dia resy. Combat mihelatry ny tsy combat mihelatry ny avon-driso. Dia miodina eo dia voly miodina eo dia voly fa tsy makitika izy e. Satria anao tsy mihetsiketsiky ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Toerinao izy. Mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluia. Haleluia. Izy rehefa efana izay. Miankina Jesosy izy. Tadio averina foana zay teny zay. Voaozina zay olona matoky olona. Ampialarina teny zay. Voaozina zay olona matoky olona. Voaozina zay manao nofonosana. Voaozina. Fahotaniana zay matoky an'izay. Zay no izy. Aza metehaka amin'ny santinao sy nofonao sy metehaka aman'olona. Haleluia. Sao dia manana numéro be daveo anaty répertoire téléphone-nao atsoky rano, andefasako SMS ihany, atsoky. Jesosy. Haleluia. Jesosy. Mampandresy anao. Mampandresy anao. Tsara le Jesosy io. Manaiky izao le anao? Mampandresy anao. Anao rehefa nino Jesosy dia zay. Manaiky fahefana. Manaiky fahefana. Tsy era-paninana anareo Jesosy. Dikan'izay miara-mila Jesosy daholo. Miara-mila maherina Jesosy daholo. Haleluia. Dikan'izay tsy handeha fahotana tsony ianao. Rehefa ianao tsy herika handeha fahotana tsony. Ianao efa miaiky fa tsy tianao tsy handeha vazaha tsony ianao. Raiso ny fahefana amin'ny anarana Jesosy. Fambono ny anarana rehetra amin'ny anarana Jesosy. Fahefana ambony fahefana Jesosy. Dia zay dia mandeha ambony rano. Mandeha ambony rano zany mandeha mandresy ny fahafatesa. Mandresy an'izao fotoana izao. Mandresy ny filana, mandresy ny rofo, mandresy ny fanahy ratsy teny. Jery an'i Jesosy. Haleluia. Mazava hoe. Mahitasaka ny fotsika izany teny zany. Talonaka ny fotsika. Aniry izany teny zany. Amaky izany teny zany. Aza teny aminao faraminao zany ianao. Ary raha mampiatra n'izany ianao. Vitanao finazo. Vitanao zany hoe mandeha amin'ny famasina. Dia amin'izay ianao samy teny amin'izay marata. Avy Jesosy. Soalnya pas aku datang pada Yesus, aku bilang sini, bilang sini, bilang sini. Bisa nulis apa Yesus? Tapi lampiran Yesus yang apa orang masnya.